Efa maromaro taona isika tokoa no efa tapaka izay fifandraisana ara-bola zay tamin'ny vondrona eropeana. Ankehitriny zany zavatra zay dia tafaverina. Ny zavatra lehibe voalohany zany hoe tafaverina zay fiaraha-miasa zay dikan'izay dia misy ny fatokisany ny vondrona eropeana any Madagasikara. Ao anatiny fanaovana somiany reny vola reny dia misy pisopison-javatra zay tsy maintsy arahana madinidinika. Fa ny zava-dehibe zany vita somi dia apetrakintsika ny paikady rehetra hoentsika hampiasana an'ilay vola.